Ny ampy fito ny isan'ireo olona marary ny coronavirus sitrana araka ny tatra navoaka ny profesora Andavololtina mpitondra teny Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 anio 20 aprily. Tafekatra 2 noho izany ireo sitrana. Tsy nisy ihany koa ny olona voamarina fa marary raha ny tapany maraina araka ny teny ny profesora Andavololtina. Nijanona ho 20 hatreto ireo voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina Covid-19. Profesora telo no voatendry mpitondra teny ka nazava misimisy kokoa amin'ny vahoaka malagasy ny mahakasika ny Covid Organics. Araka nambara ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatina Rakotondrazafy Andriatongarivo tao amin'ny televiziona nasionaly dia ny profesora Eritsora Fatro, mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ary manampahaizana mahakasika ny raokandrom-pianakaviana, profesora Luc Rakotovao, mpampianatra eny amin'ny université ihany koa sady biologiste, ary ny profesora David Ramanitra Asimbola, manampahaizana amin'ny fanafody na pharmacologue no voatendry antsoroka izany adidy izany. Araka izany, ireo izay maniry ny ametraka fantaniana mahakasika ny tambavy CVO dia afaka miantso ny laharana maitso 0700. Mitotaly ho 1,7 ny isan'ireo olona tsy manao arivava ka niara-nisazy omaly 17 aprily tao anatin'ireo faritra voakasika ny fepetra manokana ara-pahasalamana dia Analamanga, Atsinanana ary Matsiatrambony. Voatery nanao asa fanadiovana raha ny tatitra nataony teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena izy ireo. Ny 7,700 amin'izy ireo no avy ato Antananarivo sy ny manodidina, 7,20 ny tao Toamasina ary 10,70 ny tany Fianaratsoa. Araka ny tatitra trany dia miisa 10 ireo teratany vahiny tsy nanaraka ny fepetra napetraka mahakasika ny fiarovana ny fianaky ny Covid-19. Ny 9 tamin'izy ireny dia teto Antananarivo raha tany amin'ny renivohitra Betsimisaraka kosa ireo 4 ambiny.